Fanampina ho an'ny commune mbola 12 tapitrisa ariary isan-taona. Io no matoa an-dahatsoratra ny fampahalalam-baovao androany. Raha fitsarana, mpandraharaha roa ny voaheloka noho ny fanodikodinam-bola. Lalana tapaka, velotaraina ny mpampiasa lalana fa maro ny faty antoka. Faly manolotra ny mbola tsara ho antsika jiaby any tokantrano any izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao matinaly izao. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao amin'ny ity Alarobia fahavalo amby roapolo ny volana Aogositra taona 2024 ity. Asaiko ampanajana anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Amin'ny faharoa amby roapolo ny volana Septambra ho avy izao no ifarana ny fepo-taona izay iasan'ny ben'ny tanàna manerana ny Madagasikara. Mbola 12 tapitrisa ariary isan-taona ny vola fanampinana ny subvention izay azon'ny commune. Izany hoe tsy mbola tanteraka ilay fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ny hampiakatra an'izany ho avy telo endy. Mirado Benjamina Mathieu Princy. Zaza tsy misy mpiahary tanala Versamp ireo commune eran'ny Madagasikara. Ireo commune tanan-dehibe dia mahavita ihany mamelona ny tenany raha oharina amin'ireo commune any ambanivohitra izay tena sahirana amin'ny fampandehanana ny raharaha. Tsy ampy ny fidiram-bola, any ka maro ireo tetikasa fampandrosoana izay tsy tanteraka. Isan'ireo andry ankinany fanampahariaham-pahefana ny commune ka heverina fa mbola lavitrezaka ny fanatanterahana izany. Ny antony dia marisarisa amin'ny fanampiana ireo commune ny fitondram-panjakana. Efa sady kely ilay fanampiana mbola tsy tonga ra-potoana ihany, ary mbola safidiana ihany koa ireo commune mahazo izany voalohany. Efa velom-bola ery nefa ireo ben'ny tanàna nandritry ny fampelezan-kevitra raha naheno ity fampanantenana ity. Za dia milaza fa ny ben'ny tanàna rehetrarehetra ampitomboko avy telo eny na efatrenya mivaingana ny subvention omena amin'ny ben'ny tanàna rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Aiza ho aiza amin'izao izay fampanantenana izay, na nisy aza mantsy ny fanitsiana ny teti-bola dia tsy mba voarakitra ao anatin'izany ty fampakarana avy roa na avy telo eny ny fanampinan'ny commune ity. Zary lasa fampanantenana pokatiny nambara tamin'ireny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra ireny nentina nambabona ny fon'ny mpifidy indrindra ireo ben'ny tanàna. Ny olana nefa dia ireo tompona andraikitra ambony mihitsy amin'izao no mitondra fanakianana mavaivay amin'ireo ben'ny tanàna amin'ny asa tsy tanteraka. Dia iandrasana ireo ben'ny tanàna vaovao izay ho lany aorianan'ny fifidianana ny 17 Novambra ho avy izao, vao hijeriny momba ireo commune ny fitondram-panjakana satria ireo ben'ny tanàna amin'izao dia maro anisany tsy avy ao amin'ny atokon'ny mpitondra. Fa misy fiantraikany eo amin'ny fampandehanana ny raharaha eny anivon'ny commune raha ny tsy fahatongavany ireny vola fanampinana ny subvention natokana ho an'ny commune ireny. Tahaka ny zava-misy ao amin'ny commune Ampitatafika dia mitaraina ny ben'ny tanàna fa tsy ampy ampiodinana ny raharahan'ny commune akory ny vola izay azo amin'ny izany. Ampitatafika raha teo izay fantatra fa commune anisan'ny midadasika ato anatin'ny faritany Antananarivo. Germaine Menjanahary, Erzora Zonarfony. Tsy ampitsony ny vola na ny subvention omen'ny fanjakana ny commune, indrindra fa ho an'ireo commune izay manana mpiasa betsaka sy manana vinagoavana hoy ny ben'ny tanàna ny commune Ampitatafika. Antony iray mahatonga ny tsy fandehanan'ny asa araka ny tokony ho izy sy ho eritreretina nefa izany, indrindra fa raha somary marisarisa ny fandoavan-ketra ataon'ny mponina. Tsy maintsy misy arak'izany ny fitadiavam-bola ataon'ny commune izay ahafahan'ny mpanjifa mandray ny andraikiny amin'ny fampandrosoana, indrindra fa taoriny ny fampiakarana ny marikarama farany ambany teo iny mba ahafahana mandoa ny karaman'ireo mpiasa ireo. Efa tonga ny subvention 10 millions d'ariary tamin'ity volana ity. Ataontsika hoe ny masse salariale anay efa tsy ampy io subvention 10 millions io ny ray volana. Mihoatra lavitra an'io ny masse salariale anay. Amin'ny herintaona moa raha ny vinavina teo dia ny hoe ho asiana ilay ho averina ilay subvention complémentaire tamin'ny andron'ny filoha Marc Ravalomanana. Izay tsy nisy mihitsy nandritra ny ataontsika hoe 10 taona zay na 12 taona tsy nisy an'io intsony dia ho hitantsika hoe farafaratsiny ilay efa-jato isan'olona ve samba efa ho tafiakatra mihoatra an'izay miankina amin'ny kitapom-bolam-panjakana ihany moa fa ny tena irariana soa dia ny hoe hiverina indray ilay subvention complémentaire satria ny commune lehibe ohatranay dia hitako mihitsy hoe tsy dia mora ihany ny manao ny fonctionnement izany hoe tafiditra ao anatiny ny kara-mampiasa sy ny knapsa. Mpiasa miisa 120 no mampiodina ny asa ao amin'ny commune Ampitatafika. Nanamafy ny ben'ny tanàna
fa mbola tsy nisy aloha atreto ho azy ireo ny tsy fahazahoana na fahataran'ny karaman'ireo mpiasa ireo. Ny targetra hoy izy dia hitohizan'ny asa fampandrosoana atrany. Maro tamin'ireo fampanantenana izay nataon'ny filoham-pirenena no tsy tanteraka nandritra izay 7 volana nitondrany ny firenena izay. Miamitombo isan'andro ireo tsy anasa ary anisany voakasika izany manokana ireo tanora ao anatin'ny faritany Toliara iny. Tany an-toerana Irina Rabe Mananjara nagnano fanadidina mahakasika an'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Erzora Jonarvony. Tadidin'ny mponina any Toliara sy ny manodidina tsara ny fampanantenana nataon'ny mpitondra ankehitriny nandritra ny propagandy fifidianana filoham-pirenena farany teo, saingy tsy arakaraka ireny fampanantaniana ireny ny zava-misy ainana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Tsy anasa ny tanora ao Toliara voalohany, Toliara faharoa, hatrany amin'ny komini Belalanda. Vokany manao malaso ny lehilahy mandroba mihitsy ary eo ny mivarolavo amin'ny rongony. Ny vehivavy kosa dia misy ny manao ny asa fivarotan-tena. Rehefa azon'ireo mpitondra ny seza izay tadiaviny dia adinony izahay, hoy ny ray aman-dreny tany an-toerana. Ny problemin'ny tanora eto Toliara dia izao tompoko hoe tsy mananasa reo eto, lasa manao zavatra tsy fanao, andehandeha fahatany sasany mamolava mivaly amin'ny hafa, manao zava-mahadomely zay mahavita mandeha an-dranomasina mitondra laka mandeha eny mamirango. Le vehivavy mandeha mitaky tsakody eny anaty ranomasina eny mba hatany sakafo. Indrindra aloha tena mampalahelo ireo vehivavy eto Toliara, tena mivaro tena, sasany vonovonoen'olo mandeha haly dia ravaravanjalahy tany hoe tsy fatao mihitsy zany tany manao tena manao fanain'olo fahabibiana zany. Mba avy ny élection propagande, tanora andesanao propagandy, vita le fifidiana, tsisy idarian'izao le tanora reo fa apetsaky mandehandeha fahatany. Betibety zao fakomaly nisy tanora nandehandeha vonoanjalahy teto Toliara, tapanjalahy lohany. Le fanjakana aloha tsy mahalala hoe le tanora, fa ny tenanany no hainy, tsy mahatsinjo le tanora, fa ny tenany no hainy lafa eo mipetraky eo amin'ny sezy io. Ko mba tsy mahatsinjo le tanora zany eo, mba karakarako le tanora zany amin'ny raha ty. Fa zahay zany tena hoe tsy fanta ireo lehibe ireo zany ireo fanjakana ireo lafa eo mipetraky amin'ny sezy io, dia tsy mahakarakara le tanora zany, tsy dareny le tanora zany, fa ny tenany ireo hainy lafa mipetraky amin'ny sezy io dia mijaly le vahoaky. Safe tsy konteny le vahoaky zany na mijaly le tanora, fa vatany ireo hainy. Safe mikarama vola be nefa tsy mipetraky teo avao fa le tanora na hapetraky azy eo, dia tsy misy zavatra eo amantaran'le tanora zany. Izay le mahatonga fanjakana zany. Avy amin'le tanora mahafanjakana anao, fa tsy hoe mipetraky eo avao anao dia hoe fanjakana, fa le vahoaky mahafanjakana anao. Tokony mba ho tsinjivonao amin'ny lafiny raiky le vahoaky, fa tsy hoe fa mipetraky amin'ny sezy anao dia hoe zao, fa tsy misy raha haizako nareo njaraiky. Fa efa amperinasa tanteraka amin'izao fotoana izao ny PAC izay manana ny fohibeny eny amin'ny 7.10 hektara. Efa maro ny antota taratasy izay tonga eo ampelantanany. Efa anatin'ny isokatra ihany koa moa ny PAC any Mahajanga izay sampana iray miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Miradora Benjamin, Mathieu Prancy. Raha misa 10 amin'ny 13 ny kirakirain'ny PAC na ny rafi-pitsarana manokana misahana ny raharaha kolikoly no efa voatsara nanomboka tamin'ny 9 ka hatramin'ny 17 Aogositra lasa teo. 3 amin'ireo kosa ny mbola tsy voatsara, ny antony dia miandry ny fanampina pirofo zany. Ireo raha moa zany zay bedina tompolo anticorruption dia mahakasika ireo fandikan-dalàna, mahakasika ny kolikoly sy ny fandikan-dalàna mitovy aminy. La corruption, c'est infraction assimilée. Ankoatran'ireo fandikan-dalàna mahakasika kolikoly dia ny pôle anticorruption koa dia mahefa mahakasika ny fanenjehana, ny famotorana ary ny fitsarana ireo fandikan-dalàna ara-toe-karena izay maromaro raha ohatra ka misy voalaza amin'ny teny frantsay hoe complexité sy gravité ireo raha ireo dia ny pôle anticorruption no mahefa mitsara an'izay. Misy koa le fandikan-dalàna ara-toe-karena ohatrany hoe fisolokena, fivadiam-pitikisana, karaha mihoatra amin'ny 50 millions d'ariary le vola voasoloky dia aty amin'ny pôle anticorruption zany mitondrana ny raha. Mahatratra 70 ireo raha efa miandry eo amin'ny fitsarana deloka behivavy eo anivon'ny PAC.
manomana fotoam-pitsarana miisa valo ty sampanyty hatramin'ny farany taona ahafahana amin'ny tsara ireo raharaha reo. Ny raharaha eto miditra eto amin'ny pôle d'interruption zany dia raharaha efa lasany hoe radiokarena efa le bebe matozina lefa ty dia tsy misy dia hoe misy hoe fiangarana na hoe tsy mitovy ny traitement de dossier fa mitovy ny traitement de dossier amin'ny pôle d'interruption raha tonga ny fitoriana eto dia alefa nay na ny amin'ny bianco izay pikaroka fandekan-dalàna na koa alefa any amin'ny polisy ny gendarme izay pikaroka fandekan-dalàna ny raharaha no famotorana moa zany vita avy any ny famotorana dia aterindreo aty ny vokatry ny famotorana ny taratasinaty dia izay vao manomboka ny fanadidina na tokony izy io alefa any mpitsara-panao famotorana na tonga dia azo ny tonepako no lalàna anaovana ny fanenjena ka anaovana poursuite directe dia alefa mitsaraina ny raharaha. Tsy misy irika ho an'ny kolikoly eto anivon'ity rafi-pitsarana manokana misahana ny raharaha kolikoly ity. Ny antony dia mandalo enquête de moralité avokoa ireo mpiasa mampiodina azy. Voakasika izany ireo mpitsara sy ireo mpitsara mpanampy. Eo amin'izay ady amin'ny kolikoly izay hatrany dia mandeha mare amin'izao ny fitsarana ireo antota taratasy izay azo heverina fa mafana eo anivon'ny PAK. Tamin'izao fotoana izao dia mpandraharaha roa izay no efa voaheloka vokatry ny fanodikodinam-bola. Tahaka izao ny tatitry Miradora Benjamina sy Mathieu Prince. Eny amin'ny pôle anticorruption avokoa no mitodika ny masony rehetra. Mandalo eny an-toerana ny raharaha kolikoly heverina fa mafana. Efa nivoaka ny didy momba ny raharaha Claudine Razay Mamonjy, saingy mbola misy raharaha hafa miandry azy. Nanjavona tsy hita kosa ny tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny orinasa peta ka dia namoahana didy fampisamborana. Anisan'ny dossier moa zany izay nasarika ny sainy mpizatsika maro tamin'ny dossier ireny dia hoe dossier ny asa hoe misy voapanga Razay Mamonjy Claudine. Misy koa dossier maro teo na tita amin'ny gazety misy mpandraharaha atao hoe entreprise peta ireny moa zany vao tsara daholo dia avy eo mbola misy dossier ara-toekarena maro no anatin'ireo dossier ireo. Misy raharaha vao nentin'ny bianco tamin'ny fakomary makasika ny na tamin'ny herinandro tamin'ny farany herinandro teo makasika ny Razay Mamonjy Claudine. Io moa dia raharaha atao amin'ny éducation nationale izy io misy marché public koa izy tao fa mbola lasany mpitsara-panao famotorana moa raharaha mbola mpanao famotorana. Makasika ny entreprise peta indray moa dia raharaha vao tsara izy io nisy tamin'ny resaka fanaovana marché public tamin'ny subvention exceptionnelle ny tamin'ny commune rurale Sasinaka izy io dia ny entreprise peta nahazo azy ka ny subvention exceptionnelle izay azon'ny commune tamin'izany fotoana izany ny valeuran'ny vola nazon'ny commune tsy mitovy tamin'ny asa izay vitan'ny entreprise io izay nanapirofona tamin'izany fotoana izany fa nisy ny fanodikodinam-bola satria ny vola izay tokony subvention exceptionnelle natokana tamin'ny fikojakojana ny trambokon'olona dia tsy lasa tany daholo izy rehetra fa apahany fotsiny nampiasaina dia izay no mahatonga an'ilay izy voasasy tamin'izay dia izy moa amin'izao fotoana izao mbola tsy niasika fitsarana fa misy didy mampisambotra izay nefa mitady anazy. Marina moa fa ny voapanga moa zany raha ohatra mahakasika ministra na chef d'institution dia tsy ny pôle anticorruption tsara azy fa ny haute cour de justice. Ka raha misy zany dossier mahakasika an'ireny dia tsy maintsy miandry ny haute cour de justice fa tsy atao aminay zany no tsara azy. Mbola misy ireo dossier mafana izay miandry ny anivon'ity rafi-pitsarana manokana ity. Rafi-pitsarana izay tsikaritra ho tsy manana ena maso hitsara ny heloka momba ny kolikoly izay avy eny amin'ny bianco. Eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa dia tsy tonga niatrika ny fanadinana CEPE tamin'ny omaly ny 5.4 isanjaton'ireo mpiadina izay voasoratra anarana hiatrika n'izany fanadinana izany. Raha ny fantatra dia noho ny antony na tonga n'izay fisina olona tsy nanatrika marobe izay dia ny fahalavan'ny taom-pianarana izay nihitatra lavabe tamin'ny taom-pianarana 20 sy 7 sy 20 iny. Elena Eliasy Erzora Jaonarivony no mitatitra ny vaovao. Tsy vitan'ny ena ny isan'ireo mpiadina raha
namboarina tamin'ny taondasy fa mbola tsy tonga niatrika ny fanadinana ihany koa ireo mpiadina voasoratra narina tamin'ity taona ity. Tamin'ireo mpiadina miisa 7,774 sy 10 metsy manerana ny nosy izay niatrika ny fanadinam-panjakana CEPE ny talata 17 Aogositra 2024 dia fantatra izao fa manodidina ny 504 ireo mpiadina tsy tonga namonjy ity fanadinam-panjakana voalohany teo anivon'ireo Cisco 410 manerana ny nosy ity araka ny fanaraha-maso nataon'ireo tompon'andraikitry ny ministera. Efa voavinavinatra ny ampiandohana fa noho ny fitaran'ny fotoam-pianarana tamin'ity taona ity no nahatonga io ta io nidina ambany dia ambany. Nitsoakan-darana avokoa ny akamaroany ireo mpianatra. Eo ihany koa ny tsy fampiny hoentimanan'ireo ray aman-dreny anefana ny saram-pianarana. Ninon'inona nefa ambara dia vokatry ny fitarazon'ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana no nahatonga izany. Ny faniliana ny fandrafetana ny tetiandrom-pampianarana. Etsakilany, vao maika nampikorotana ny sain'ireo ray aman-dren'ny mpianatra ny fivoahan'ireo karazana tetiandro samihafa izay tsy mbola namoahana noty mazava akory. Ankoatra ireo, maro tamin'ireo mpampianatra no nandraona ny ampikatson'ny fanadinam-panjakana noho ny tsy fisitrahan'izy ireo ny tambi-karamo sy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana. Izany rehetra izany no isan'ny nampikorotana ny sain'ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Fantatra ihany koa amin'izao fa anomboka ny 27 Oktobra 2024 ny taom-pianarana vaovao ary farina ny 3 Jona 2024 izany araka ny noty navoaka ny ministera tompon'andraikitra. Ho tanterana ny 7 Jolay 2024 kosa ny fanadinam-panjakana CEPE manaraka ary ny 20 Jolay 2024 hatramin'ny 14 Jolay 2024 ny fanadinam-panjakana BEPC. Mbola lavitrezaka ny tetikasa ny fitondram-panjakana anafoana ny fampiasana ny arina fandrehitra eto Madagasikara hoy ny nambarany ireo misehatra eo amin'izany fiarina izany. Ny teknika ampiroboroboana ny hazo izay ambolena hazona izay arina fandrehitra izay no tokony hatao ary omendanja mba tsy anafoanana an'izany fampiasana an'izany. Toy izao indrindra ny tatitra ny atrikasa izay nitranga androany natrehany Edena Elia waratsika vetrany. Sy mbola azo tanterana eto amintsika ao anatin'ny fotoana fohy ny fanafoanana tanteraka ny fampiasana arina izay efa novinavinainy ny fitondram-panjakana. Raha ho an'ny eto andrenivohitra fotsiny mantsy dia efa mahatratra 3 alina sy 4 hetsitaona isan-taona ny filan'ny mponina-andrenivohitra ny arina raha toka 4 alina taona ny arina fandrehitra. Ny fijery koa azy dia hoe karazana fijery lavitrezaka zany ny fanjakana amin'izao. 700 isan-jaton'ny olona eto Antananarivo mampiasa charbon, 700 isan-jato maheriny 700 isan-jaton'ny olona any ambanivohitra mampiasa kitay. Io no angovo tena ampiasaintsika betsaka indrindra eto amin'ny kapitala zany. Dia amin'izao aloha zany tsy azo eritreretina mihitsy ny hoe tsy isy tsony zany kitay sy tsy fampiasana hoe tsy ho ampiasaina tsony ny kitay sy ny charbon zany tsy possible mihitsy zany amin'izao. Etsy andaniny tsy mitsaha mitombo ny isan'ny mponina izay vao maika mampiakatra ny fandaniana. Ankoatra ny mpanjifa, faritra maro eto Madagasikara ihany koa no mivelona amin'ny lalam-piariana arina fandrehitra io. Eny amin'ny toerana misy anay aloha zany ny charbon toy izay hoe 700 isan-jaton'ny mponina any angamba dia mpanjifa ny charbon avokoa satria zany iny tena fotom-pivelomana eny amin'ny tanàna. Noho n'inona? Noho ny ala betsaka mididina Ambatomena. Raha amika aloha sarotra ho an'ny fanjakana ihany nanafoanana ilay izy satria ny antony inona kosa ary ny velomandro tambanivohitra mampiasa sy mivelona amin'ny oaly io amin'ny alalan'ny charbon nosoloana an'izany hoe etanolina zany ety Antananarivo. Dia safesana zay raha izany no izy raha ny tenako zao azy zany dinona nataoko angalatra zay angamba vahaolana hoe samy miasa hoe ozy ny fanjakana ny andro indray miasa ry zay angamba no tena vahaolana zay fa raha izany aloha tsy foana zany. Isan'ireo tetikasa manevahana ity lalam-piariana azy fandrehitra ity ny tetikasa Fiberia izay tohanan'ny vondrona Eoropeana nanomboka ny taona 2012. Mifototra amin'ny famboleka-hazo any amin'ireo faritra tena lasibatra ny tetikasa saingy natao hanomezan-danja ny filan'ny mponina amin'ny tontolon'ny arina fandrehitra kosa ireo hazo ireo. Ny activité appuyée zany misy telo le izy. Voalohany ny resaka reboisement zany hoe ampitomboana ny velara-tany rakotra hazo fa ny tanjona zany dia hoe amokarana hazo fandrehitra foana. Dia ny activité faharoa indray ampiofanina zany le olona le charbonnier indray
amin'ny teknika no atsaraina amin'ny famokarana charbon. Dia raha 10,7 nisan'ny charbonnier tokony nofaninaina nandritra ny tetikasa, efa 9,7 no faninay teo anatin'ilay izy. Ny faritra Analamanga sy Taso ny tena ny antefany ity tetikasa ity. Vola manodidina ny 5,7 euro no natoto ny vondrona Europeanina anatanterahana izany, izay naharitra 7 volana. Nandritra ny famaranana ny atrikasa momba ny tetikasa tetsy Antaninarenina io maraina io no nanaovana tatitra tamin'ireo mpisehatra ny zava-bita nandritra izay efa taona izay. Tamin'ny omaly talata fa 17 ny volana Aogositra dia nisy ny fampiofanana izay nomenan'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny boriboritany fahadimy mba ahafahana miomana amin'izay mety hitranga ho amin'ny fitaopahavaratra moa no antony izay fiofanana izay. Noro fitiavana sy toky Ramarolahy. Fokontany misa 17 avy eo anivon'ny boriboritany fahadimy indray no nisitraka ny fampiofanana ireo tompon'andraikitra notariny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny talata 17 Aogositra. Nitarika ity hetsika ity ny colonel Andriana Evjon miandraikitra ny gestion des risques et de catastrophes na ny GRC eo anivon'ny fiadidina ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Nandritra izany, nisy ny fampahatsiaivana ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny fokontany izay mivondrona ao anatin'ny équipe locale de secours ny amin'ireo zavatra maro tokony ho fantatry ny tsirairay hiatrehana ny loza mety hitranga mandritra ny fotoam-pahavaratra. Toy ny fisorohana isan-karazany tokony atao mba hampiena ny loza mety hitranga, ny fampiasana ireo loko samihafa mandritra ny fotoana fiavian'ny rivo-doza, ny fisokirana sy fanadiovana mialoha ireo tatatra isorohana ny mety ho fiakaran-drano. Izany rehetra izany dia naraina fanehoana tsara ny fiomanana tokony atao rehetra. Efa manatombotra zany ny fotoam-pahavaratra na ny fotoanan'ny fiavian'ny cyclone sy rivo-doza isan-karazany. Miomana sady ny eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo eo amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary. Natomboka eto amin'ny 5e arrondissement fampatsiahivana ireo zavatra efa hay mikasika ny inona atao hoe système d'alerte précoce mikasika an'ireo le atsika hoe code couleur amin'ny fiavian'ny rivo-doza, ny loza fanairana, ny loza manambana, ny loza matao ary ny fandraisana fepetra manokana rehefa lasa ny cyclone. Fampatsiahivana ihany koa ho an'ireo tompon'andraikitra eny amin'ny fokontany tsirairay avy amin'ny fanadiovana an'ireo lakan-drano izay tsetsiny, ny fampandrenesana ny tompon'andraikitra amin'ireo lakan-drano izay misy manao foto-drafitrasa tsy nahazo an-dalana. Tanjona nandritra ity hetsika ity ny anatanterana ny Vinandramatola Laoravalomanana be ny tanàna n'Antananarivo renivohitra izay miompana ihany koa amin'ny fitsinjovana ny olona marefo eo amin'ny fiarahamonina indrindra amin'ny mety ho fiantraikan'ny loza voajanahary amin'izy ireny sy ny fanatsarana ny fahafahamiaina ao aorian'ny fiavian'ny loza na ny antsoina hoe amélioration de la résilience communautaire. Vaovao mahakasika ny fifamoivoizana mitaraina ireo mpampiasa lalana jiaby eto an-drenivohitra noho ny fahatapahan'ny lalana. Saika ireo lalana rehetra manko no tapaka no ahitana izay fahatapahana izay kanefa tsy misy ny fampahafantarana manokana momba ny fahatapahan-dalana. Mitaraina izy ireo araka izany satria maro no tratra ny fatiatoka indrindra fa ireo misehatra eo amin'ny fitateram-bahoaka. Jessica Miray sy Mathieu Prince nagnano ny fanadiadiana. Toy izao ny fitohanana raha avatia soarano ho any Antanimena. 30 minitra teo no nanaovanay izay lalana izay. Tapaka raha teo ny lalana eto Antanimena eto alohan'ny CEG ka voatery miakatra aty Antanimena ambony. Saika hiazo any Tsaramasay Ankanjomanga Ndia. Saingy tonga aty eto amin'ny rond-point Antanimena dia mbola tapaka indray ny lalana makany. Ny mpamily taxi be no anisan'ny sahirana amin'ny fahatapahan'ny lalana toy izao. Mitombo ny fotoana lany eny an-dalana. Mitombo ihany koa ny gasoil lalany. Saingy miena be ny toro vity iray andro. Be zao tsy fantatra intsony hoe aiza ny andehanana. Mbola eo zao zero lahy mieritreritra hoe aiza ny andeha. Tsisy fanaparana izay tsy mahafantatra ny mbola ny andehanana. Amin'ny valo zao zay ny alatany mahatony amin'ny 20 sasany zay vao tonga ny Mosoko. Telo angamba zao vita androany. Raha nakidimy teo aloha to, enina teo aloha to dia telo angamba. Dia be fa tsy fantatra zao ny zavatra ho resahana amin'ny patron hoe ahoana.
tonao makaty avany ambomanarina dia miakatra makaty atamena dia mivoaka ny nalakely tena ela be mety sady lany ny gasoal mijidojido fotsiny ny fiara sy fanambarana nefa tokony tatiny nambarina voalohany nefa aty mitohana be. Raha ny fanazavana voaray teny an-toerana ny herinandro avy io ny tokony ho vita ny lalana eto Antanimena saingy raha ny fahitana azy izao aloha dia mbola ela vao ho vita ny asa. Ny tsy fanaovana laharam-pahamehana ny lalana hatramin'izay nanomboka teo amin'ny taona 2004 ny filazana fa ny lalana tsy fihinana no mahatonga fahasimbana be tahaka izao. Iandrasana simba be ny lalana vao misy ny fandraisana andraikitra dia izao koropahany indray ny asa fa andray olo-manakaja ny herinandro miditra io ka mbola ny vahoaka tsy mandady arina trano no mizaka ny vokany. Nitrangana fanafiana mitampiadiana teny amin'ny fokontany raika ao anatiny boriboritany fahenina tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity. Efa mateti-pitranga ary miamrongatra izany trangana tsy fandriam-pahalemana izany raha any amin'ity toerana ity. Horatsika ny fanadihadiana amin'ny rindra-tsary ny Tokiramarolahy. Tokatrano roa no lasibatry ny fanafian-dahalo indray teny amin'ny fokontany Ambohivahy ampita varatra ao amin'ny faritra Ambohimanarina iny ny aliny alatsinainy 24 ny volana Aogositra 2024 tokony tamin'ny 12 ora alina. Mpanofa-trano sy tompo-trano ireo samy voatafika ireo. Raha ny fitantarany mponina teny amin'ny manodidina dia niditra ankeriny tao amin'ny tokatrano lasibatra ireo jiolahy. Ny tany ambony izay nisy ny tompo-trano nidiran'izy ireo voalohany ka nambanany basy ny tao an-trano nakan'izy ireo izay nilainy. Rehefa vita izay nijotso tao ambany rihana izy ireo izay nisy ny mpanofa indray ka nandroaka ny vola jiaby tao amin'ny fivarotana satria manao tsena kely ireo voatafika. Tsy vitan'izay fa mbola nanana fotoana nanokafana ny vata fampangatsiahana ireo jiolahy nianjona teo ambony seza ny hinana izay laniny ka rehefa afapo izy ireo vao namelona ny motoan'ilay tompo-trano tao ambony ary nilefa no sady nanapoaka basy. Navozo tsy nisy nasaky ny boaka ny manodidina na ny antso vonjy aza ireo voatafika. Tsy fantatra mazava ny isan'ireo jiolahy, tsy hay ihany koa ny endriny satria ny sarotavy izy ireo. Ny maraina ny talata 17 Aogositra vao afaka ny kaiky mpitandro filaminana ireo voatafika. Ny avy amin'ny zandarmaria-pirenena no tonga nanao ny fanadihadiana teny an-toerana niaraka tamin'ny alika mpitsongodia. Mariana fa efa 2 volana teo eo izay no nisy ny fivoriam-pokon'olona indromy an-taona no tarihin'ny lehiben'ny fokontany Ambohivahy ao Ambohimanarina. Natao mba hitadiavana vahaolana hanafoanana ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ity faritra ity. Tsy mbola nisy ny asa nivaingana fa lasako vavantoary tabebaka avokoa ny hevitra izay naroso satria tsy nisy akory ny fandraisana andraikitra matotra nataon'ny mpiara-monina. Vao mainka ny ana azo vahana indray aza ny fanafiana mitampiadiana tao aoriana izany fivoriam-pokon'olona izany. Saika isan-kerinandro misy tokatrano vaky na voatafika hatrany. Miraviravin-tanana araka izany ny mponina eny an-toerana. Araka ny fanampitana teto amin'ny fampirahalam-baovao dia nitrangana lozam-pifamoivoizana nahatsiravina teny amin'ny lalana bypass iny tamin'ny aliny arivariva ny alatsinainy lasa teo iny. Raha ny loharanom-baovao dia tsy tana ny ain'ilay vehivavy bevoka izay anisany niarana izany lozam-pifamoivoizana izany. Noro fitiavana sy Tokiramarolahy no nanaraka n'izay vaovao izay mitatitra azy ihany koa. Namoiny ainy avy hatrany taoriany lozam-pifamoivoizana nitranga teny bypass ny alatsinainy teo ihany koa ilay vehivavy mitondra voka sy ny zanany tao an-kibony. Marina nefa vao 13 taona monja io vehivavy bevoka maty io. Toy izy moa zany dia tonga tao amin'ny asera izany tamin'ny 26 dia natao autopsie izany normaly dia efa lasa ny fianakaviana dia vita izy dia alainy fianakaviana nondrasana dia anaovan'ny fombafomba aoriana izay ny fandevenana rehetra. Tsy aivana, fiara lehibe ana orinasa iray no nandona kontenera nijanona amoron-dalana. Voalaza fa noho ny fahatapahanisatra no nitarika tamin'ny loza. Vokany, voahitsaka ilay vehivavy bevoka izay teo ampiandrasana ny fiara fitateram-bahoaka. Manoloana izany, ilaina hatrany manara-maso ny ara-teknikan'ny fiara mialoha ny iangana. Zava-dehibe ihany koa anefa ny fitandremana sy ny fanajana lalàna amin'ny feny fifamoivoizana.
Ny amrongatra ary tsy voafeny ny fitondrana ankehitriny ny trangana tsy fandriam-pahalemana izay miseho saika manerana ny Madagasikara toy ny zava-nisy tamin'ny alatsinainy alina teo ihany koa tany Benjy dia olona efa lehibe mpivady no nisy nanafika tao an-tranony. Raha ny loharam-baovao dia tsy hita marina hatramin'izao hoe aiza no misy an'ireto olona izay voatafika ireto. Noro fitiavana sy tokira marolahy. Niary ny alatsinainy 20 Aogositra tokony tamin'ny 7 alina tao amin'ny fokontany mamantana Amboanjo be voalohany commune Benjy district Ambatolampy no nitrangany loza. Teo ampisakafoana hariva no niditra tao an-tokantranony nga Razana Drakoto Arsan sy Razana Joary Florine vadiny ireo jiolahy. Hatreto mbola tsy fantatra mazava ny tena antony famonoana. Olona tao an-tanàna ihany no voalaza fa nidaroka. Voavely famaky ny lohan'ilay rangahy raha toka novonoina ka mangany ratra ny maso sy ny vatan'ilay ramatoa manontolo. Ny mponina tao an-tanàna ihany no nitondra azy mivady teto Andrenivohitra ho tsaboina. Ao amin'ny hopitaly Ampeflo ireto mpivady ireto no notsaboina amin'izao araka ny nambarany lahatsoratra atao amin'ny gazetiko nivoaka androany. Raha ny fanadadiana nataonay teny amin'ny Ampeflo anefa dia nilaza ny tompona andraikitra fa tsy ao amin'ny hopitaly io no misy azy mivady amin'izao. Niangavy ny mpiarabelona aminy ireto niaramboina mba ampita ny vaovao amin'ny havany. Tsy niteraka mantsy izy mivady ireto fa ilay ramatoa no mananjanaka any ankafo. Iny ihany koa tombokilasy tombovavy nandesintsika namarana ny vaovao tamin'ity niany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka koa. Samy tsara.